Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Manompi ny masoko amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Vavaka tompoko. Miantso anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa mitady anao zahay. Mangetaentanao ny nofinay eto amin'ny tany maina sy mangetana. Ary zany no anopazanay ny masonay eo amin'ny tendrombohitra ao. Satria fantatray fa avy aminao Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra ny famonjena anay. Fifaliana ho anay tokoa no iazakazanay amin'ity maraina ity andray ny vatsim-panahy avy aminao. Ko aidino ndre ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, azahoanay mandray, mitahiry, miaina izany teninao izay ho zarainao aminay amin'ity maraina ity. Raha misy ny dera, raha misy ny aja dia anao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa dia mitenena aminay araka ny fombanao, fa voninkainanao izay mpanomponao. Misaotra ry lay pahary izao tontolo izao. Alleluia. Amen. Ampifaliana mandrakariva no iantranoana amintsika amin'izao maraina izao, ary anonana koa ny fiadanan'ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 120, andininy voalohany. Psaume numéro 120, verset 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no nitarainako tamin'ny fahoriako, dia namaly ahy izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indrindra no mahatonga ny lohateny sy ny fanontaniana manao hoe any amin'iza no hiantso vonjy? Atsoa Jesosy ny valiny. Raha mijery ity bokin'ny Salamo 120 ity itsika, dia ity bokin'ny Salamo ity no antsoina hoe firana fiakarana, na koa atao hoe salamo avo, nefa anisan'ny andininy fohy indrindra ato amin'ny bokin'ny Salamo. Nahoana ary no izany no iantsoana azy hoe firana fiakarana? Rehefa andeha hamonjy ireo fety lehibe fankalaza isan-taona ny vahoaka jiosy mpivavaka, ka rehefa hadiva hiditra ao an-tanànan'i Jerosalema ny dian'izy ireo, izany hoe ndeha hamonjy ny tempolon'i Jerosalema, dia nanao hira fiakarana izy ireo. Nandritry ny diany ary anisany izany izao Salamo 120 izao. Lalana sy fiakarana tena mideza mantsy ny lalana makao amin'ny tempoly izay miorina ao an-tampon-tendrombohitra Ziona. Ary araka izany nahatonga an'izao bokin'ny Salamo izao natao hoe fiakarana, firana fiakarana izao Salamo 120 izao. Misy fepetra nefa no azahoana miditra ao amin'izany toerana masina izany, dia ilay atao an-tendrombohitry Ziona ao a Jerosalema, izay atao hoe lapan'Andriamanitra. Ary voasoratra izany ao amin'ny Salamo 420, amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no hiakatra any an-tendrombohitry Jehovah? Ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Dia valiana izany fanontaniana izany eo amin'ny andininy 4 ao amin'ny bokin'ny Salamo 420 ihany, manao hoe izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanainy ho amin'ny lainga na mianina amitaka. Rehefa voajan'ny ireo kristianina jiosy, ireo tenin'Andriamanitra ireo, tamin'izany vanim-potoana izany, ary miatefa amintsika koa, izay milaza fa kristiana sy mpino marina ka nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainany, dia misy ny valim-pity azo sy raisina avy eo rehefa tanteraka, rehefa voaja, rehefa voatandrina io teniny io
eo amin'ny 5 izany. Tena hoe mandray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany indrindra no mafisiny ity Salamo 121 ity, fa rehefa mitaraina sy manambara ny fahoriana amin'ny Jehovah Andriamanitra ny olona raikiray dia mamaly tokoa izy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy hita fiakarana tahaka ny fanaon'ireto jiosy sy mpivavaka ireto intsony no malaza sy fampiasa. Fa hira mitondra amin'ny fiderana feno fahavokisana, hoy isika tahaka ny hoe je suis dans la joie. Ao anatin'ny fifaliana aho, ao anatin'ny fiadanana aho, rehefa andeha ho any amin'ny tempolon'i Jesosy Kristy Tompo. Kanefa tena iaina ny mpino marina tokoa ve izany? Sa ho any am-piangonana fotsiny? Satria manana olana, ho any am-piangonana satria efa ela no confiné dia efa tonga ny déconfinement dia andeha ho any Te eo amin'ny olona tahaka izao. Tia ampiseho zavatra tsy ara-panahy andeha ho any am-piangonana. Sa tena te eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina tokoa ny andehanantsika tsiraray avy ho any an-tranon'Andriamanitra iray. Tsaroa fa matetika ny lalana mandeha mankany amin'ny ray sy Jesosy Kristy Tompo dia sarotra, mideza, ety, betsaka ny zavatsarotra tsy maintsy diavina sy iainana, ary mety hahatonga anao ho kivy indraindray. Maro ireo adi-panahy, adi-tsaina, adi-piainana izay mameno sy manery ny fo noho ireo teboteby tsy hita isaina, tsy voatanisa. Hiatoraka amin'izy ary anefa ianao raha toa ka tsy mahita vahaolana sy lalana, satria efa nandramanao avokoa ny vahaolana izay fantatrao fa mety hanala ny olonanao fa tsy afaka. Any amin'izy ary sika no hiantso vonjy rehefa anatin'ny rivo-doza sy ny oram-batravatra mahery ka mety hitarika fahafatesana amin'ny lafiny rehetra. Any amin'ilay tompony fahefana faratapony no tokony hiantso vonjyntsika tsiraray avy. Ary izay no mahatonga ny valiteny hoe atsoa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy Kristy mihitsy no milaza ao amin'ny filazantsara matoko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ka iza indray ary no afaka nohatra izany teniny izany Efa niporofony sy naseho izany fonizy ny aina tety ambonin'ny tany. Ary efa netiny avokoa ireo eta mavesatra amin'ny lafiny rehetra teo amin'ny fiainan'ny kristianina izay mpanaradia azy. Efa novahany ny olana, efa nisotrany marary, efa nampahireziny ireo kivy sy namoy fo, nampatanjany lohalika malemy sy ireo tanana miraviravy. Izany anie ny asany tanterahan'i Jesosy tety ambonin'ny tany efa nitanteran'Andriamanitra tamin'izy nahary izao tontolo izao ary mbola tanterahany ihany na efa niakatra tany amin'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra raha izy, fa ny fanahy masina no manatanteraka izany. Afaka manomboka amin'ity andro anio ity indray ary eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Andeha tady vonjy amin'i Jesosy Kristy Tompo, satria Jesosy Kristy Tompo no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Andehantsika hianatra metraka eo amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny adintsika, ny olantsika, ny aretintsika sy ireo zavatra maro samy hafa rehetra, fa izy no iahy hikarakara atsika. Mampafantatra sy manamafy Andriamanitra iray izay nahary lanitra sy ny tany, fa manara-maso akaiky amin'ny atsipiriany ny fiainan'ireo izay matoky, ny fiainan'ireo izay mino azy ary miaina, mapiatra, makatoy ny teniny marina eo amin'ny fiainany. Izy rery any amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no loharanom-pamonjena,
koa tsy maintsy matoky azy amin'ny fotsika rehetra isika, ary ny fahasoavan'ny rery any no hanampy atsika amin'ny andro mahory. Vavaka isika. Jesosy io, matsiaro menatra sy mangay azahay, fa mitady vonjy amin'ny zavatra hafa, miraparapa amin'ny etseroa, fa tsy fantatray hoe any amin'izy zahay, iza no atsoinay rehefa tonga ny zava-mahory. Androany ianao Jesosy dia miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao fa Jehovah tokoa ny tokony hitarainanay amin'ny andro rehetra fahorianay, dia hamaly anay tokony ianao Jesosy Kristy Tompo, izay nitondra ny famonjena. Ifona ny ipepahana, ivalozana eo anatrehanao ny fitediavanay vonjy amin'ny etseroa. Kanefa ianao Jesosy nefa milaza fa ianao ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ampianaro izay Jesosy io, hiaina sy hifikitra amin'izany teninao izany. Ampianaro izay atoraka sy hitady anao andro aman'alina amin'ny alalan'ny teninao. Hatonga anay Jesosy io hitaraina aminao amin'ny atsipirian'ny fiainanay, fa tsy raparapa ao anatin'ny aizina sy ny fitaka izao tontolo izao na ny olombelona izay mety mandao. Ampitomboy ary ny finoanay Jesosy amin'izany teninao izany. Ahafantaranay fa aminao tokoa no loharanom-pamonjena, ary aoka toky anao ny fonay tsiraray avy, ka ny teninao anie hatonga fiainana, hatonga finoana eo amin'ny fiainanay, dia ho tanteraka aminay tokoa ny teninao manao hoe nitaraina taminao izay tamin'ny andro fahorianay, dia mamaly anay ianao. Jesosy malalo, ataovy mahay miantso ny anaranao mandrakariva zahay, ary dia ifanerasena mandrakariva amin'ny teninao, hatonga ny vavaka hipololotra ty anatinay, ifanaraka amin'ny teninao. Ka dia ho zary aina ho anay ny teninao, ho zary vonjy eo amin'ny fiainanay ny teninao, dia ho hitanay ny amamin'izany fiarana aminao izany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Mankasitrake, mankatelile. Raiso ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, nanomeany Jesosy Kristy zanany, no milaza amintsika tsiraray avy, manao hoe mandeha miakatra ao amin'ny tendrombohitra avo, dia ahitany Jesosy Kristy Tompo ianao, andray ny fitahiana avy aminy sy ny fahamarinana amin'Andriamanitry ny famonjenantsika. Ho anao kosa ilay tompon'ny famonjena sy ilay tompon'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ny dera sy ny hatsara voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.